Ry zareo frera avy ao amin'ny Voix du Carmel izay efa makotrokotroka efa mangotrangotraka ny fanomanana izay seho karakaran'izy ireo izay miarahaba anareo. Eny ary koa satria eto izy ireo maro be dia andao ary atombontsika ary aloha fampahafantarana ny olona hoe izavy anareo tonga eto endao ary. Ya, frera Erika, filozofia taona voalohany ao amin'ny frera Karma. Manaraka? Frera Frederika, manao ny théologie, frera Karma ihany koa ao amin'ny Grand Séminaire. Riza hiampita kely atao amin'ny ilany ato ary sika? Efa niry mety efa tsy vao aminareo tsony angamba Voix du Carmel 3e fois. Efa tsy sifina maro. Keratsika fantaterany chapelle musicale Voix du Carmel. Ny frera Karma moa zany izay miaraka natotosa ihany koa miaraka amin'ny Voix du Carmel ity seho ity mety hoe manahoana no afaka lazaina mafisana tsara ny seho izay ho ataontsika. Ny ao anatin'izay izay frera Karma moa dia nasainy Voix du Carmel manokana anafana izay seho concert spirituel izay fankalazan'izy ireo ny fahafolo taonan'izay. Dia ao anatin'izay izay mandray anjara frera Karma mihira dia eo ihany koa ny frera Karma mandihy. Raha nazatra ny olona zany hatramin'izay hoe pretra mihira dia amin'ity indray mitoraka ity dia hisy mihitsy ihany koa ny frera mihira dia frera mandihy miaraka amin'izao pozina izao zay no maneho an'izay dia izay amin'ny alalan'ny hira ataon'ireo Voix du Carmel ireo. Zay efa nisy moa zay tamin'ny fahavalo taona fa amin'ny fahafolo taona seho concert spirituel zay fankalazan'izy ireo ny fahafolo taona manentana zay ao anatin'izay. Ono inona zany no mety hoe lalana andalovana mba hoe frera zay? Lava dia lava moa ny formation raha hoe taona no isaina fa le izy fiainana dia raha ho an'ny frera Karma manokana raha misy tanora iray manana eritreritra hiditra ho religieux Karma izy dia mbola tsy afaka baka fa efa manana BPC dia manao ny aspiranta any Arivon'ny Mamo zany hoe any izy no manao ny fiofanana sy izay fianarana ataon'izay. Vita ny aspiranta dia manao ny formation indray stage zany hoe raha misy mbola efa afaka baka izy fa tsy nandalo an'izay aspiranta zay dia manao ny karazana session. Io session io resaka examen hijerena tanora ihany koa hoe tena vonona hiditra ao anaty fikambanana ve izy. Dia vita zay dia mandeha zarain'ny fikambanana miparitaka manerana ny communauté manerana Madagasikara ireo tanora voaray ao anaty session sy ireo aspiranta afaka baka miparitaka manerana Madagasikara isaky ny misy ny communauté anay moa zany. Dia vita zay dia miroso indray ny fampivondronana andreo naparitaka isaky ny communauté ireo any Moramanga manao ny formation postulanta première année sy deuxième année zany hoe miaraka foana zany reny promotion reny. Vita zay dia manao indray ny noviciat eo Itosy heritaona katroka mihitsy zany hoe tsy banga itaona nandray andro 365 jours eo Itosy zany hoe canonique io. Maro moa zavatra hoe tsy mifanerasera amin'ny fianakaviana sy ny sisa fa kosa ny communauté no miasire ny zavatra rehetrarehetra dia hatreo dia miroso amin'ny voady voalohany tanora ray vonona sy voantso arak'izay. Eny ary Mikasikan'izay ihany le toy ny formation satria araka ny tenen'ny frera Erika teo moa hoe lava ihany ny formation dia vita ny voady voalohany araka ny teneniny teo mivoaka ny noviciat zany le frera anankiray zany hoe efa frera engagé zany izy amin'io efa manonona le voady telo voadin'ny fahantrana fahadiovana ary fanekena. Dia eo amin'izay vao tena miditra amin'ny tena hoe fiainana manao ny dingana fianarana filozofia aloha izy mandritra ny 3 taona. Dia ao anatin'izay fianarana filozofia zay fantatsika zany manao mianatra filozofia zany fa tsy moramora be dia be ny zavatra inaranao
tsy hoe resaka fivavahana ihany fa ny fahalalana connaissance amin'ny resaka rehetrarehetra mihitsy dia vita zay a vita zay filozofia telo taona zay a dia azo lasaina hoe maka expérience kely indray izy maka herintaona zany izy a mandeha manao stage de recherche any amin'ny communauté ny frère Pretra Karma dia miparitaka eran'ny Madagasikara misy ny Rivomamo, Marivoay a, Morondava, Manakara, Moramanga, any ivelany koa misy La Réunion, Seychelles, iza koa Maurice. Dia aparitaka amin'ireo zany ny frère zay mahavita ny philosophie manao stage de résidence. Dia vita ny stage de résidence herintaona ihany io a, dia miverina indray a manohy ny théologie, dia théologie koa telo taona. Dia ao anatin'ny théologie moa hoe mianatra momba an'Andriamanitra, zay hoe théologie zay e. Dia vita zay a, dia amasinina diacre izy raha ohatra hoe mazoto a, misy koa misafidy hijanona ho frère mandrakizay a, dia telo taona zany le izy faharetany. Ie, so gagintsika ny tokantrano hoe ahoana moa zany no hanazavana an'izay zavatra rehetra izay satria ny raha tsy diso ny entina hanohanana frère Karma ihany koa ny hetsika izay ataony Voix de Carmel izay ka dia tsaratsara ho fantatra tsy hay ny andalo amin'ny izay dingana rehetrarehetra tsara ho fantatra izay fa manahoana kosa indray ara ny fanomanana amin'izao hoe inona mbola hoe tsara ho fantatra sy ny rehetrarehetra mahakasika izay mbola misy ihany koa ve ny tapakila. Ie dia misaotra anao verina metraka an'izay fanontaniana izay dia mamerina miarahaba ny tokantrano rehetra ihany koa alohan'ny amaliko an'izay angambany dia raha tsy ahivontsika dia efa somary ny sesisesy teto ihany ny tao amin'ny Voix de Carmel ny teny a, nisy ny mpandrindranay moa Noely, dia nisy ny zoky ampananay i Pertsito, dia nisy ny parrain sy marraine dia omaly ny mpitendry. Dia ilay izy moa anaty affiche ihany hoe concert spirituel fa azo lasaina koa hoe concert live ilay atao satria misy mpitendry zany hiaraka aminay io. Dia aiza ho aiza ny fanomanana ataoko hoe ny 90% zany efa vonona kosa aloha e. Fa mbola misy répétition générale zay amin'ny 26 juin zany zay tsy manao fety fa manao répétition manomboka maraina mandraparivan'ny andro. Dia tinainy tanana koa zany hoe tongava satria zay satrinay foana no répétition miaraka amin'ilay mpitendry satria mangoritsina zay mihaino ireo. Dia ny mikasika ny tapakila ihany koa ataoko hoe mbola misy ny tapakila amidy eny an-toerana amin'io fotoana io fa tongava aloha fotsiny satria somary fandrombahana ihany aloha le izy. Dia le izy misy karazany telo satria rehefa mivarotra zay dia misy manontany hoe efa maninona misy telo alina, maninona misy 5,000 dia le izy efa mitsika mpijery ihany moa zany satria rehefa mivarotra amin'le 5,000 zay dia miteny hoe fangatsy isy invitation, dia mivarotra le invitation indray zay dia miteny nareo hoe fangatsy isy moramora dia nizahana mba hoe tafiditra daholo zany ny sokajy rehetrarehetra. Fanomezana fahafapo antsika rehetra mpanatrika ihany koa izay vidim-pidirana samihafa izay zavaiza tsara raha mitoerana dia ndao ary entanitsika ireo olona rehetra hanatrika ny Voix de Carmel amin'ny fotoana io. Miatrika ny fahafolo taona ny Voix de Carmel raha mara dia mity amin'ny faraiky mbe folo taona fa tamin'ny herintaona zany noho ny crise politika teto Madagasikara dia voatery nahemitra kely izy very tamin'ity taon'ity. Ka tena hoe miavaka raha oharina amin'ny 20 taona zany ilay fankalazana amin'ny fahafolo taona misy ireo hira izay natsapatsika hoe zay ny Voix de Carmel. Mbola tsy afaka any ambavan'olo tena hoe Dieu seul suffit. Fa amin'ity taon'ity kosa dia nampitonaina an'ilay lohateny hoe vivre d'amour izay tonokana nalaina tamin'ny asa soratra Masombafy Teresikila izay fahafolo taona zay. Afinaritra be. Nisy film malagasy zay nanao azonareo avy hatrany angamba ilay tiako teneny mety isy an'izay ve zay nampalaza an'ilay hira ilay hoe ritompoti anay mety isy an'izay ve reny mandisy ana reny mety isy karazarazany zavatra ohatrany reny ve?
Ie, tena misy moa zay satria izay tena hoe efa niriny olona ho tiany olona ho hita hatramin'izay sy izay mbola hoeritreretiny olona ho hita dia ho tanterahanay atao amin'ny monsieur io arak'ilay tany voaloha teo moa hoe ny voix du Carmel hira dia izahay andia dia tena hoe aneo an'izay mihitsy zay hoe ahoana zany frère Carme mandia zany ataoko fa ahita tsara ny olona amin'io ho afa-po tsara izy manantena dia manantena zay afatongavany olona maro ao anatin'izay fijerena sy fanehoana fitiavana any fankalazana fafolo taona ny voix du Carmel zay dia tsy disy fanantenana ny olona zay ho tonga hijery fa manantena izay. Ny ary ankasitrany ianareo niaraka taminay teto dia tongava maro za manotrina ny la voix du Carmel amin'izay seho izay karakarain'izy ireo izay mankasitraka anareo ndao ary ankafizina ny hira. Signor